miarapantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony tenako izay hitondra eto aminareo ny fomba niasan'Andriamanitra tamin'ny fiainako tao anatin'izay 7 taona izay mba hizara aminareo le hoe Andriamanitra mahagaga ato amin'le tenin'Andriamanitra anto manko rehefa tena mba niainako tao anatin'izay fotoana maro zay ary zay ny mahatonga tena hoe tsy janona mihitsy anaparitaka ny titeny ty hatrany amin'ny faran'ny tany ary tena isorako mihitsy ny tompo fa anaty daholo aza reo ka ny raha karazan-javatra sarotra zay nilalovana teny an-dalana teny tena marina mihitsy le hoe tena Andriamanitra mahagaga Andriamanitra ary matsiaro an'ilay teny zay nampitondrain'Andriamanitra ny Jérémie 4:30 hoe andininy mpaveto amin'ny 20 iny zany Jehovah ozy Andriamanitra ny nofo rehetra moa misy zava-mahagaga zay tsy haiko fa milohan'izay andrenesanao zay témoignage fijoroana vavolombelona ho zaraiko aminao zay daolotsika hivavaka satria mino fa ny tokantrano nareo mety misy marary mety misy manana fasahiranana eo amin'ny ara-tokantrano hivavaka aho ary tena ty fotoana men'ny tompontsika androany ty mba ho fotoana anankiray tena tsapanao naizanaiza toerana misy anao ny fahamarinana zany hoe Andriamanitra tsy miova omaly anio ary mandrakizay vavakintsika raha eo misotranao lehibe aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zanaka aho raha mbola nomena tombonandro tahak'izao zay anaparitaka hitory ny ty filazantsara ty mba ho ren'ny olombelona rehetra satria efa tombotra ny andro araka ny teninao efa tombotra ny fotoana zay sehonao eny amin'ny raon'ny lanitra ka dia alanendrina mbola ataonao mba ho ren'ny olona rehetra ny tenin'Andriamanitra tahak'izao fenoy ny fananao masinao abaitao tambavako ny teninao tompo ary mitenena aminay tsirairay avy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo nanaovako izany vavaka izany amen. Somary averiko aminao le Jérémie 4:30 teo ny andininy 7:20 manao hoe ino ro zany Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra moa misy zava-mahagaga zay tsy haiko fa ity tenin'Andriamanitra na ity baiboly ty ry havana be dia be ny olona ohatrany tsy resy lahatra fa hoe tena Andriamanitra marina nametraka teo mbavany mpaminany ireo tenireo fandroany ianao tiako ianao tena ifatoka tsara ary te anoro anao tsotra ny fomba tena hitanao ny herin'Andriamanitra hoy aho hoe mety misy marary nareo any tokantrano any mety misy manana problema ara-tokantrano nareo mety manana zavatra tena manahirana mihitsy nareo eo amin'ny fiainanareo androany tena te hizara aminao ny fahamarinany ty tenin'Andriamanitra ty hoy taminareo tamin'ny voalohany hoe ny zavatra zaraiko aminareo ary izingiziniko eto ny zavatra zay tena nasehon'Andriamanitra tao anatin'izay fotoana 7 taona zay mbola tsy nanambady tamin'izany fotoana zany vo 20 taona no natsapako no nandraisako ny teta hoe Jesosy Kristy ty tato amin'ny fiainako ary tena tsaroko mihitsy reo taridalana torolalana nomen'ny mpanompon'Andriamanitra tamin'izany fotoana zany tsy mahay baiboly ary tena tsy fantatro mihitsy ty soratra masiny ty fa nanaraka tsotra fotsiny any toromarika nomen'ny reny mpanompon'Andriamanitra reny rehefa tonga ny fotoana tahak'izao dia nakatoaviko mihitsy naseny zareo namaky nyty tenin'Andriamanitra ty dia nakatoaviko tsotra mihitsy tena tsaroko zany dia isan'andro nangataka tamin'ny tompo mihitsy zany hoe mba tsisy andro anankiray mihitsy amin'ny fiainako amaky nyty tenin'Andriamanitra ty ary hitadidy andala tsoratra masina efa maty moa le mpanompon'Andriamanitra anankiray tena niaraka tamiko izay izy fa izy tena mba nanoro ahy mihitsy izy ny fomba hoe ohatran'izao raha lalala ozy raiso le tenin'Andriamanitra dia naharo tsara dia asio toko sy andininy ary tena tsy afeniko anao zay manaraka nyty toriteny ty ry havana hoe taminareo hoe tena nahitako ny fahamarinana io tenin'Andriamanitra io hoe
indro zany Jehovah Andriamanitra nofo rehetra moa misy zava-mahagaga zay tsy haiko fa teo amin'ny hoe fanambarako taminareo teo tena mbola tanora ary mbola tena vao nanomboka mihitsy namaky an'ity soratra masiny ity dia nakatoaviko isan'andro teo amin'ny fiainako na dia ataoko hoe tsy tena mbola haiko lalina aza le tenin'Andriamanitra fa dia izao nakatoaviko fotsiny ary vokatra zay fakatoavan'izay dia tsy afeniko anao ary toriako aminao eto fa tena nahitako zavatra tsy takatry ny saiko mihitsy teny an-dalana teny na dia mbola tanora za tamin'izany fotoana zany nomen'Andriamanitra tena tombony mihitsy aloha raha mahafijeriko azy ary zay no mahatonga hatramintsika amin'ny resaka izao efa meny tompotombonandro any amin'ny 5-7 taona zao mitoro filazantsara aminao zao ary tena tiako ianao tena ahita ny herin'Andriamanitra isan'andro tiako ianao tena atsapa mihitsy ny fahamarinana zany tenin'Andriamanitra zany ty Andriamanitra ty ngeriavana na dia rehefa mamaky an'ity tenin'Andriamanitra ty misy tenin Jesosy zay any amin'ny Matthieu 7:20 any 2 hoe na dia taka ny voatsinapy aza ange ozy finoana taka ny voatsinapy eritreretina tsara zany hoe voatsinapy dia lazainy Jesosy hoe mahafindra tendrombohitra marary ianao tonga mandreny zoavan'Andriamanitra zao klemainy angamby ianao mety sahirana ianao problema be ny tenanao eno tsara ty tenin'Andriamanitra ty hoe na dia taka ny voatsinapy aza ny finoana ao anatinao misy zava-mahagaga tsy takatry ny saina riavana tiako mba ho tsapanao voalohany indrindra fotsiny loha dia izao fa mbola isy vavaka manokana mihitsy tena ho ataoko anao ekeo aloha ekeo mifonao tsotra fotsiny eto am-pianona ianao amin'izao fotoan'izao le fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra hoe Jesosy Kristy le zanak'Andriamanitra velona raha manaiky azy amin'ny vavanao ianao zay le tenin'Andriamanitra rao tsara ho iaho hoe tsotra be le tenin' Jesosy raha manaiky an Jesosy amin'ny vavanao ianao amin'ny Romanina 10 nahitanao an'izay tenin'Andriamanitra zay manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 10 ary mino izy amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjeny ianao tsaroako tsara ry havana tany faritany atsimotany vao nanomboka nandeha ny etiny io rahalahy io nitoro filazantsara zay teny amoron-dalana mbola tsy mpitoro teny tamin'izany fotoana zay fa mbola mpanaraka fotsiny ary nahitako io tenin'Andriamanitra zay naveriko taminao teo io rehefa nasain'le mpanompon'Andriamanitra fotsiny manaiky n'io Jesosy le olona amin'ny fony manontolo dia nivavaka izy tena tsy takatry ny saiko ry havana tsaroko hatramin'izao ary tsy maty ato anatin'ny eritreritro mihitsy misy malemo zay ny entina tamin'ny brouety nanatrika n'io toroteny teny Kalamanjana io fa rehefa vita ny toroteny le mpanompon'Andriamanitra io eritrereto ao anatin'ny toroteny nanomboka nitsangana moramora io le olona malemy io ary lasa foana le brouety lasa nandeha nitsangana nody an'le olona tsy misy zava-mahagaga jerevonareo tsara nanomboka tamin'izay nanomboka tena mety tafalatsaka tato anatiko mihitsy ny fahamarinany ty tenin'Andriamanitra ato anatiny ty atao hoe baiboly na soratra masina ty ary tena nitombo ho ara-lasanabavy tena tsy afeniko anao tafalatsaka tato anatiko mihitsy zany hoe ity finoana ny ty tenin'Andriamanitra ty mahavita zavatra misy teny zay any amin'ny Hébreu 10 andininy 7:30 manao hoe ny oloko marina nge izy dia ho velon'ny finoana zay le voasoratra io zany hoe Andriamanitra tena mitady an'izay olona tena matoko tsara ny tenin'Andriamanitra io ny oloko marina izy be dia be manko ny olona mandeha ihany any am-piangonana mivavaka ihany fa le tena finoana n'le tenin'Andriamanitra maro be tsy dia tena mahatsapa an'izay ianao raha manaraka ny tianao ry havana androany ho iaho tamin'izany teo misy n'le tenin'Andriamanitra tamin'ny Matthieu teo hoe na dia kely taka ny voatsinapy azy ianao androany marary ianao manana zavatra manahirina androany
ekeo tsara nge io Jesosy io hiditra ao anatinao androany ekeo fa ahita zava-magaga tsy takatry ny sainao ianao. Ny fiainana manko ry havana ato amin'ity atao hoe fiainana kristianina ity na hoe fiainany zanak'Andriamanitra raha ny tena marina dia tena fiainam-pinoana nyity tenin'Andriamanitra ity. Fiainam-pinoana zany hoe isan'andro ianao. Ny tenin'Andriamanitra ity moa be dia be teny fikasana ato. Raha soa ka teny fikasana anankiray fotsiny avy. Misy tenin'Andriamanitra manao hoe any amin'ny Asan'ny Apôstôly toko faharoa manomboka amin'ny 19:70 hoe ny teny fikasana ozy dia ho anareo sy ny zanakareo ary na iza tsy ho Jehovah Andriamanitra anatony azy. Ato anatin'ity atao hoe baiboly ity zany na soratra masina misy teny fikasana be dia be. Ny anjaranao fotsiny araka namarako taminao teo mila mizatra ianao mamaky le baiboly ato ary mamaky sy mandray le teny fikasana ato anatin'ity soratra masina ity. Ilain'Andriamanitra manko zay mba ho tafalatsaka betsaka ao anatsika ao ty tenin'Andriamanitra ity. Raha songe meko anao ty tenin'Andriamanitra any amin'ny Kolosianina 4:5 hoe aoka ny tenin'ny Kristy ozy hitoetra betsaka. Za ry havana rehefa tena nanandrana an'izay tamin'ny fiainako asehoko anao ty famarinan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Hébreu 4:12 hoe velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Manindrona ozatra any amin'ny fampisarahany aina sy ny fanary ny tonona sy ny tsoka. Maranitra zany io teny io taka ny sabatra ao anatsika io zany ry havana. Ngamba fa ianao zao ianao tsara ngamba malala fa misy zavatra be dia be eritreritra be dia be mampitahotra mampangovotra isan-karazany tonga ao. Fa rehefa tenin'Andriamanitra io manomboka milatsaka ao anatin'ny sain'ny olona. Tena hitako tamin'ny fiainako zany. Anisany mba olona mba tena mba nandalo zany hoe tahotra zany tsaroko mihitsy tamin'izany fahatanorana zany ary na teny an-dalana teny azy da ao anatin'ny fanambadiana misy ny zavatra fisehon-javatra mampatahotra fa hitako mihitsy ny fahamarinany ty ho teny io hoe maranitra noho ny sabatra roa lela. Ankoatran'izay le hoe fa mamparanitra noho ny sabatra roa lela azy misy teny koa any amin'ny Timoty 2 hoe sady mampitombo fahalalana manala ny diso ao anatin'ny eritreritra ao. Tanao ny fiasan'ny sabatra manala ny ratsy manapatapaka tena zany mihitsy ry havana ty tenin'Andriamanitra ty. Ary zay ny apprecieko ny olona. Ny problema manko anisan'ny zavatra tena hitako probleman'ny olona dia tsy dia mba liana loatra ny olona ry havana amin'izany atao hoe tenin'Andriamanitra zany mila miverimberina betsaka ao anatin'ny saina. Rehefa tonga ao an-trano ianao na aiza toerana misy anao nge mba tadidio ty tenin'Andriamanitra meko anao amin'ny Efesianina 4:9 5:7 misy an'izao teny zao hoe raisy ny tenin'Andriamanitra ozy ho sabatry ny fanahy. Hitanareo tsara io teny io sabatry ny fanahy. Dia eo akaikiny eo misy hoe ary ny finoana fierovana zany hoe fatokina ty tenin'Andriamanitra ty fierovana amin'ny teny frantsay moa hoe bouclier. Jereo tsara fierovana atoroko anao eto amin'ity tany petrahantsika ty ry havana ozy ny soratra masina dia voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa zao misy fanahy mandeha amin'ny habakabaka eo. Misy fanahy mandeha miditra ao anatin'ny olona zay tsy manana an'izany atao hoe fanahy masina zany. Io fanahy masina io manko atoroko anao ho an'ny olona zay nanaiky ny Jesosy Kristy ho tompo ihany no hipetrahany io fanahy masina io. Meko anao ty tenin'Andriamanitra ty ao amin'ny Jaona 4:17 na hitanao zao soratra masina zao hoe
raha misy tia aho izy Jesosy dia zao hiditra ao anatiny a izahay sy ny ray ary onona ao anatiny. Zay le onareo tsara ange zany tenin' Jesosy zany ry havana, Andriamanitra sa ny teny zany. Raha eken'ny olona zany hoe raha eken'ny olona Jesosy Kristy miditra ao anatin'ny olona dia le Andriamanitra namorona ny tany sy ny lanitra, le Andriamanitra namorona ny vatantenantsika, le Andriamanitra tompony zao rehetrarehetra zao a no mahalala ary manamboatra ny ao anatsika ao. Ary tiako ianao tena atsapa androany. Zay no mahatonga tena mizaranao an'izao a mba tena hiditra ao anatinao mihitsy a ny fahamarinan'in'le Jaona 2:7 hoe le Andriamanitra namorona anao mihitsy a no mipetraka miditra ao anatinao a miseho amin'ny endrika fanamasina. Tanao tsara le Jaona any amin'ny epistiliny Paoly amin'ny Efesianina 2:7 le hoe tomboka seny fanamasina. Ny fisehon'le Andriamanitra zany rehefa manaiky an'io Jesosy iny olona dia zao monina ao anaty amin'ny alalan'ny fanamasina, tomboka seny fanamasina. Miaraka amin'ny olona isan'andro, miaraka amin'ny zanak'Andriamanitra isan'andro. Ary rehefa miaraka amin'ny zanak'Andriamanitra isan'andro a dia mazava ary tia iaina an'le zanak'Andriamanitra io le fahamarinana nambarako taminao amin'ny Jeremia 7:20 io andininy fa 7:20 ino zany Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra. Andriamanitra io ry havana rehefa tena nandinika ary ny aina araka ny zareko taminao hoe 7 taona, tena hitako mihitsy zany hoe tena Andriamanitra manao zava mahagaga tsy takatry ny saina isan'andro teo amin'ny fiainako. Nisy fotoana tena toroko anao a na dia toka atao hoe asa tamin'ny 1999 tany misy fotoana tratra ny tazo mahery vaika be hospitalisé tamin'izay fotoana izay 5 andro fa naveriny Jesosy mihitsy ry havana. Tena tsoroko anao le tenin'Andriamanitra le hoe mitsangana betao ny fandrinao. Averiko somary averiko aminao le teny hoe na dia kely tahaka ny voatsinapy aza tsaroko tsara mihitsy tsy navelan'le responsable ivoaka tamin'izay fa nisy fotoana moa natrehanay tamin'izany fotoana zany nanao alim-biavaka ny fikambanana dia mba nangataka hoe alao aho mba hivoaka fa mba misy zavatra mba hoatrehako. Ianao nge mararo izy ahoana moa ny voanao dia tsy namaly aloha fa mba nangataka taminy fotsiny fa verina tao anatiko foana le teny iny manko hoe mitsangana betao ny fandrianao. Tena tsafianiko anao fa atao anatin'ny 5 jours anefa 5 andro tena tsy navelan'io zareo mihitsy mba hitsangana teo amin'io fandrinako vokatry le tao amiko fa tato anatiko mihitsy zay fankatoavana ary zay teny zay hoe mitsangana betao ny fandrianao. Fa resy lahatra ihany le tompona andraikitra ry havana dia nandeha nomeny autorisation dia nandeha amin'ny 1:10 sasany alina tsy natsafianiko anao tena tonga tany amin'le toerana zay nanaovana fitoriana amin'ny filazantsara moa réveillon tamin'izay fotoana izay gaga daholo ny olona nahita hoe ahoana no mahatonga anao aty nefa ianao olona hospitalisé fa tato anatiko foana le tenin'Andriamanitra hoe mitsangana betao ny fandrianao. Ary tena tsafianiko anao fa nanomboka nisy zavatra niova mihitsy tato anatiko ary nanomboka teo joro vavolombelona teo anatrehan'ny olona rehetra nanomboka teo rehefa vita ny fijoroana vavolombelona dia mipetraka ary niverina tany amin'ny hôpitaly anako autorisation hoe avelo amin'izay dokotera andeha fa efa manomboka ny forme zao. Mbola nilavon'le dokotera mbola tsy nomeny alalana fa nangataka tamin'ny tompo mihitsy dia nefa rany any mena autorisation ihany. Ary tena tsy afianiko anao tsy takatry ny saiko mihitsy ny tena nanasoran'Andriamanitra n'izany aretiny zany zany tazo mahery be tato anatiko zany ary tsy tamin'io ihany voahery taona zay
tamin'ny taona 2021 ity tamin'ny heritaona 2020 tamin'ny heritaona za ngera lasanabavy tena tsoroko vavolombelona aminao tratra ny covid-19 ary tao anatin'ny forme grave fa tena tsara roko mihitsy ny tenin'Andriamanitra na ny mpitsabo ny tsabo aza tena hitako ohatran-kivo daholo mihitsy fa zao mihitsy ny tenin'Andriamanitra ny verina tato anatiko efa nomeko fahefana ianao iny le lioka toko 7 iny toko 7 izay raha sy diso ahy efa nomeko fahefana ianao ampiasao fahefana marina fa tsy afaka tena ny teny mafy no le zavatra efa tena mavesatra tato anatika fa tsy maty tato anatiko mihitsy na dia kely aza ny fiako na ampiasaiko mihitsy ny fahefana hoe amin'ny anaran'i Jesosy satria izay ny voasoratra. Misy tenin'Andriamanitra koa mbola naverin'i Jesosy tamiko mihitsy le hoe le ozon'ny Jesosy le aviavy io hoe aza mahita voa aminao tsony fa tena naverin'ny Tompo tamiko mihitsy hoe ozony amin'ny anarako i covid-19 na dia tsy mahateny mafy aza no zoniko amin'ny anaran'i Jesosy fa tena tsy takatry ny saiko ry havana tao anatin'ireo olona marobe forme grave tratra za rery no anisan'ny tafavoaka navoakan'i Jesosy tao ary tiako ianao tena mba hatsapany izany hoe fahamarinan'io tenin'Andriamanitra io raha mino an'io ianao veriko tsara raha mino ny tenin'Andriamanitra io ianao na dia taka ny voatsinapy aza ozy ny soratra masina iteny ianao amin'io voaroio azy hoe mambole ndany ianao mambole maniry an-dranomasina dia anaiky ianao io ny fiainana kristianina ravana tena tokony ho marina amintsika isan'andro le hoe ny oloko marina velon'ny finoana tokony ho marina amintsika manandramy ianao na iza toerana misy ianao amin'izao tsika miresaka izao fa marina ry havana io fanamasina ho anatsika io averiko aminao fa misy hery goavana io miandry ianao fotsiny io isan'andro na ny mpandrina na ny amin'ny arabe na iza ozy ny soratra masina hoe azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanamasina aminareo ary vavolombeloko Jerosalema sy Jodea ary hatrany amin'ny farany tany tsy takatry ny saiko ry havana zao za mbola mamerina ny fitoriana ny fahazantsara aminao zao mbola nomen'ny tompo hery tena reko mihitsy tazoniko mihitsy le famarinany tenin'Andriamanitra hoe hery ny akaranao ozy takany elatra ny akaranao ozy takany voromahery iazakazaka ianao fa tsy reraka ozy ianao raha lasany abavy zay mandrea eto ho ia taminao marary ve anao any tokantrano any manana problema manana zavatra manahirana ve anao zareko aminao tsotro tenin'Andriamanitra zay nambaraka taminao teo fa velona ary tsy miova izany Andriamanitra zany rehefa manao zavatra tsy takatry ny saina tiako ianao tena iaina amin'izany isan'andro ary manizingizina zany eritrereto ny ry havany asy nareo zay manaraka nyty godsvosy ity fa nisy fotoana koa nge raha lasanabavy tsy noresahako mola izy satria very nisy ataoko hoe accident mihitsy ny caméra-ko anakiroa very be tsy niteny fa dia nangataka tamin'ny tompo teo dia somary naharitraritrela fa tena naverin'ny tompo tamiko mihitsy io teny io hoe indro zany Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra moa misy zava-magaka zay tsy haiko va maniraka anao hitoro ny filazany tsara hatrany amin'ny farany tany naverin'ny tompo ao foana zany teny zany ary tena nangataka tamin'ny tompo ary havana tsy takatry ny saiko mihitsy misy olona nisy mpivady any ampitan-dranomasina any nikasehan'ny tompo ny fony tsy takatry ny saiko fa zao zavatra hitanao amin'ity YouTube amin'ity godsvosy jerenao ty ry havana nampiasain'ny tompo zany mpivady zany
mbola nandefa n'izao fitaovan'izao ary mahatonga mbola mitoro ny filazantsara anareo ankehitriny ngataka ny tompo ary tena misaotra n'izy mivady be dehibe mihitsy aho ny amin'ny fiasan'Andriamanitra tao anatin'izy mivady keo ho amintsika rehetrarehetra inkeo ary mangataka mba tena ianao zay manaraka nyty filazantsara ty mba ho vavy olombelona tsika ngera lasa anabavy nataon'Andriamanitra ho vavy olombelona anambarana zany Jesosy zany hatrany farantany azany rasana hoe tsy maintsy misy olona be dehibe ianao vao afaka mitory-teny tsia ny atena ampianariko ny tompo mihitsy hitako tamin'ny fiainako zany rehefa nahita n'iny Jaona toko faefatra iny le Jesosy nyresaka tamin'le vehivavy Samaritana olona rainga nyresahan Jesosy dia jerevako ny zavatra nataon'le vehivavy Samaritana joro vavy olombelona izy dia raha manaraka n'iny tantara iny be dehibe ny olona resy lahatra nanatona an Jesosy zay koa ny amprisihako anao androany na olona ray aza ny joroanao vavy olombelona zavatra goavana Jesosy ingeriavana zany ny tedavin' Jesosy amintsika vavy olombeloko ianareo tsy nataon'Andriamanitra ho pasteur daholo ka mamorona fiangonana tsy zany fa ianao na inona zavatra aza metehitra amin'izay titre ianao fa rehefa nandray an Jesosy ianao amin'ny fiainanao zao ny ataoko anao lasa amin'izay zay nataon' Jesosy tamin'ny fiainanao resahana manolona tena hitako mihitsy riavana ny fahamarinana zany tenin' Jesosy hoe rehefa makatony ny teny iny ny olona aza manazy hoaninareo aza manazy tafianareo fa tsy takatry ny saiko averiko aminao tsara ho ia taminao hoe 27 taona nanaparitaka an'izany Jesosy zany fa tsy miovy zany raha ekeniny olona amin'ny fiainany zany mbola manao zava-magaga tsy takatry ny sainy zany riavana rehefa marana nyty toriteny ty vavaka manokana ho anao atsapanao zany herin'Andriamanitra zany ary veriko foana ho ia tamin'ny hoe marary venao inona ny aretina tsy fahasalamana misy aminao ty fotoana androany ty andrenesanao ty tenin'Andriamanitra ty amangy anao ny tompo na ny amin'ny hôpitaly azy ianao mandre an'izao afatr'Andriamanitra zao na ambony farafara ny tokantranonao na iza na izy eny ambony fiara Jesosy Kristy riavana ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay mbola manao zavatra tsy takatry ny saina izy ho amin'ny fiainantsika zanak'olombelona zay mino azy ho ia taminao hoe ho faranako amin'ny vavaka fanasitranana ity toriteny ty satria zany moa nambarany tenin'Andriamanitra sitranony mararo inge ozy diovony boka voainy demonia sitranony mararo ozy diovony boka voainy demonia tena akataviko amin'ny foko tsotra mihitsy zany fahamarinany tenin'Andriamanitra zany riavana androany dia manasanao zay rehetra mandreny ty afatr'Andriamanitra ty eo toerana rehetra faritra rehetra zay marary amin'ny tenanao raha jamby ianao mandreny ty afatr'Andriamanitra ty mitenena hoe amin'ny anaran'i Jesosy ny ametrahako ny tanako eto amin'ny masoko jamba raha ohatra marary ny sofinao tsy de mare tsara mitenena hoe amin'ny anaran'i Jesosy no ametrahako ny tanako eto amin'ny sofiko marary ny kibonao tsy mananjanaka ianao zao ny ataoko aminao ataovy amin'ny anaran'i Jesosy ny fametratanana eto amin'ny kibonao eto amin'ny faritra marary ianao ary eto amin'ny kibonao raha ohatra ka mila zanaka ianao lazay ny dokotera fa tena marary ny sainao reraka ny sainao miakatra ny tension anao be dehibe ny ao anatin'ny tenanao ireo karazana aretina ty fotoana androany tera lasianabavy anaovan'ny tompo zavatra mahagaga eo amin'ny fiainanao mangataka anao araha amin'izao fotoan'izao gataka anao fa toy tsara araka izany teny toro lalana meko anao zany ampinoana ny fahamarinana zany afatr'Andriamanitra zany manovan'Andriamanitra zava-mahagaga le nambarako taminao le Jérémie 32:27 io indro zany Jehova
Andriamanitra ny nofo rehetra. Moa misy zava-magaga zay tsy haiko fa gataka anao ara akato avy zay teny zay hoe averiko indray mandeha raha marary ny nifonao petrao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo eo amin'ny nifonao ny tananao zay faritra marary eo amin'ny tenanao apetrao amin'ny anaran'i Jesosy ny tananao fa hikasika anao Andriamanitra amin'izao tsika amin'ny resaka izao vavaka aritsika raha eo misaotra anao lehibe aho ny amin'ny teninao zay nampitondrainao teto androany zay inoky marimarina fa mamangy tokantrano marobe ianao mamangy toerana marobe ianao amin'izay fotoana izao mangataka anao satria ianao ny tompony zany atao hoe fanovampiainana fanamasinao mangataka anao ianao no mahay mandresy lahatra olona ary mahay manova ny fiainan'ny olona na dia ataoko hoe fiainana efa tena ratsy azy hainao no manao zava-magaga tsy takatra ny saina ty fotoana androany ity Jesosy Tompo atanteraka ny teninao le voalaza zay efa nambarako tamin'ny olona teo hoe baikonao manko no esitranony marary amin'izao fotoana izao misy olona marary mametraka ny tanany amin'ny faritra marary ianao no mahafantatra ny aretina rehetrarehetra any amin'izay tokantrano misy azy any Tompo na areti-kibo na areti-do na areti-nify na inona ao anatiny ka mametraka ny tanany amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo izy za kosa amin'izao fotoana izao noho ny fahefana zay nomenao Jesosy andidy ny aretina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mahery aho amin'ny anara maherin'i Jesosy sitrana ny aretin'andoha sitrana ny aretim-bavony sitrana ny aretin'ny taova ozoniko amin'ny anaran'i Jesosy ny Covid-19 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy Nazareta amin'ny anaran'i Jesosy ny tension rehetrarehetra anaran'i Jesosy miverina ho stable tsara ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny kibo momba amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy sitrana manomboka amin'izao fotoana izao sodranao Tompo sodra indrindra ny amin'ity fotoana androany ity zay nomenao anay zay inoky marimarina fa any ianao manao zavatra tsy takatra ny saina manangana ny malemy manasitrana ny aretina rehetra satria tsy miova ianao maly anio ary mandrakizay sodranao indrindra Tompo androany moa ny fotoana nezahana ary nomenao herindray izara nyity teninao ity hatrany amin'ny farany tany ka dia matoky ny tanam-pitiavanao matory reto fitaovany reto no omenao tsy takatra ny saiko natongavany reto eto mbola no zavatra goavana mihoatra n'izao ianao Jesosy malala misotranao indrindra ny tana maherinao amangoko ny mpanompona Andriamanitra rehetra zay nanoana ary mbola anoana n'izao asy zao dia raina mandrakizay Jesosy ny anaranao ny anara maherinao na maranako izany babaka izany amen zay ndray ry havana aloha no afatra androany misaotra ny tompo lehibe araka nambarako teo fa nisy fotoana moa somary elaela tokoa tsy hitanareo nandefa zavatra vaovao tahaka izao fa dia matoky fa manomboka androany iray angataka amin'ny tompo mba hisy fotoana mba izara zavatra misimisy kokoa aminao any tokantrano any satria tena hitako hoe be dia be ny zavatra nomen'ny tompo eto zay tiako zaraina amintsika tsirairay avy ry havana ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho antsika rehetra kosa ry havana ny fiadanan'ny tompo amen